Manoloana izay fanazavany ireo kandida izay ho mpilatsaka ofidiana tamin'iny filohan'ny Ligue Nalamanga iny ary dia nitondra fanazavana ihany koa ny filoha tota izay lany tamin'izany fifidianana izany. Nambarana ary fa dia tsy hiverina hiatrika fifidianana izantsony izy efa aminy dia efa vita soamatsara ny fandratsaham-bato izay ny fanohizana tetika sy efa natomboka sy fikatsarana ny hampandrosoana ny baolina kitra eto Analamanga antanjona manomboka izao ho ihany ity filohany Alpha ity. Ny zatra anankiray aloha hoe resaka fifidianana dia angamba ny misy ny commission électorale indépendant mikarakara ny fifidianana ao anivoan'ny ligue ary mikarakara ny fifidianana tonga teo ny ministère izay nanatrika ny présidentsy commission électorale zany nationale mihitsy izy ary ny secrétaire général ny fédération ka raha ny mikasika an'izay raha misy tsy fihetezana ny zavatra rehetrarehetra natao teo mino fa atao ny solotenam-panjakana sy ireo manam-pahefana tokony hanatanteraka an'izany mino fa tsy nalefy ny fifidianana iny fa ho anay dia matoa nalefa ny fifidianana ary nifidy ireo section rehetra dia efa ara-dalàna zay ny fifidianana tsy dia hiverina amin'ny intsony fa ny asa zany no eritreretiko hoe tokony natao zany hoe ao aorianan'iny taorian'ny fifidianana iny zany dia ny ray voalohany aloha dia ny fomba fifandraisana amin'ireo fianakaviam-beny baolina kitra eto Analamanga zany no tanterahana zany hoe ny club rehetra ny section rehetra sy ny membre ao aminy ny membre ny ligue rehetra ny journaliste rehetra ary ny arbitre rehetra izay mifanerasera eto anivon'ny ligue Analamanga dia nisy ny fiara-miasan'ny ligue Analamanga sy ny telma zany dia hozaraina plus flotte avokoa miaraka amin'ny vola ireo olona rehetrarehetra ireo izay natao maly moa zany no ny zarana an'izay ho an'ireo club rehetrarehetra ireo zany hoe maly asabotsy zany dia manomboka izao zany dia efa afaka mifandray tsara ny fianakaviam-be eto faritra Analamanga. Manarak'izay ihany koa dia nisy ny fampanantenana moa zany natao amin'ny meilleur joueur sy ny meilleur buteur eto anivon'ny ligue zany hoe i Gladson ny meilleur buteur ary François amin'ny tana formation ny meilleur joueur ho alefa izy ireo any amin'ny Nosy Maurice hiala sasatra kely zany mandritra ny herinandro izay ny promesse ny ligue taminy dia eo mpanantanterahana zay zany zay izay ny eo dia ny intersection moa mitoy somary tapaka kely izy tao alohan'iny fifidianana iny fa ho an'ny programme amin'ny taona ho avy indray dia ny zavatra ray voalohany eo amin'ny resaka jeune aloha dia tsy hainga mihitsy ny fifaninanany jeune raha tsy vita contrôle avokoa zany hoe vita amin'le test daholo ny ankizy rehetra manana ny karapilalovana eto Analamanga zany hoe hitadiavana sponsor mihitsy zany fa tsy izy tsony hoe aiza ny copie aiza satria izay ny tena fahavoazana ka lasa matomomboka fotsiny le programme ny eritreretina hoe ao anatin'ny zay le taona ray teo zao nandeha ny génération 2000 hoe eritreretina onjena ny CAN 2017 ka sanatra mivava rehefa tonga any amin'le CAN tsika zay vao hoe ay reto nangala taona dia elana amin'izay zany mba tsy hanaovana zavatra hafa betsaka ny tetikasa hoe zao ry hanaovana amin'ny ala taona fa tsy afaka ny hanomboko zay fa dia alohanay mijery mpanampy zany ahafahana miteste an'ireo ankizy ireo ary zay ankizy manana dossier atao amin'ny ligue zany hoe ireo vita testa ihany anao afaka mandray anjara amin'ny fifaninanana karakarain'ny ligue zay ny eo amin'ny jeune ny eo amin'ny ligue 1 anomboka amin'ny faraparan'ny volana janoary manomboka volana febroary eo dia ny fieritreretana hiverina fifaninanana teo aloha fa mbola hoe rana amin'ireo club indray ny hoe ho atao aller retour ve le finale amin'ny zany hoe le poule des as zany zay zany no mbola efa ampiarahana amin'ireo club folo ireo ny eo amin'ny resaka ligue 2 eo koa nisy fiovana be satria dia ny araky ny tapaka tanatin'ny nerana tamin'ireo section dia ho ahenao folo ny ligue 2 zany hoe mitovy fifaninanana tanteraka amin'ny ligue 1 fa saingy mety soaraky le ligue 2 le resabola dia mety atao mahatsale fotsiny ny ligue 2 fa dia mitovy tanteraka amin'ny compétition ny ligue 1 zany hoe isy ihany koa ny poule des as aorianan'ny fahataperan'ny journée rehetrarehetra
izay zany izy any anankiray farany dia ny baolina rehetra miainga zany fifaninanana rehetra dia aingany amin'ny section avokoa fa dia mandray karazana intersection daholo ny ligue zany na amin'ny resaka U15 io na U17 io na U20 na any amin'ireny jeune kely reny zany hoe miala any amin'ny section daholo izy dia manao intersection ny ligue zany mandray anazy amin'izay zay ny fangatahana sy ny fivoriana ny arahana tamin'ireo section dia mazava ho azy fa tonga dia ho tanterahana avy hatrany izay etaeta sy programme ny raisana ho tanterahana amin'ny taonao avy zay.